Alady fa 12 janoary taona 2024. Alady voalohany manaraka ny epifania izay mbola iainantsika ny lohahevitra manao hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny sampana tanora kristianina no mitarika ny fanompoam-pivavahana amin'ity anio ity. Ataontsika ny hira mitana ny firaisana. Hoan'izay malalan'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fahalalana tsara avy amin'ny fanahy masina. Idera sy ankalaza ame voninahitra an'Andriamanitra tsika, dia hosokafantsika ny salamo fa 7:20. Salamo fa 7:20, ny anjin'ny 4 voalohany no entsika midera mankalaza mame voninahitra an'Andriamanitra. Salamo fa 7:20, ny anjin'ny voalohany ka hatramin'ny anjin'ny 4. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: manomeza an Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehovah. Meo an Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankohofy ao anatrehany an Jehovah amin'ny fiangona masina. Ny feon'i Jehovah no eny ambonin'ny ranobe, Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana. Jehovah no eny ambonin'ny ranobe, ny feon'i Jehovah be hery, ny feon'i Jehovah be voninahitra. Amen. Ny hira fa 1:20 ao amin'ny firana 5 PM, ny anjin'ny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Thank you.
vakintsika ry havana. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay ianao. Ndreto izahay ny taon'ny tanam-pitiavanao, dia ianao ilay Andriamanitra tsara loatra sady mpanao ny tsara, no nitondra anay eto amin'izao tranonao masina izao, ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, ilay mahefa ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Izany dia rainay ankalazainy amenay voninahitra amin'ity andro izay natokana, andro voalohany amin'ny herinandro ity. Tompo, ifanay masina no angatanay feno, ahafahanay mifantoka amin'izay rehetrarehetra atao eto. Koeniko ny voninahitra ao anie, izay rehetrarehetra ataonay eto, indrindrandrindra Tompo, ny ahafahanay tsy mandre afa-tsy ny feo anao, ka izay tabataba tsy avy aminao Tompo, tapaotsiana kely tsy anam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy, fa aoka tsy andre afa-tsy ny feo anao zahay. Misaotra indrindra mifanekenao amin'izao fanompoam-pivavahana izao, ary inonay marimarina fa hitaovoanay ianao, satria mihoatra ny roa sy ny telo izahay. Izany indray nitonom-bavaka tolotra eo anao, ry Jesosy Kristy Tompo sy mpanjakanay, ilay nampianatra na hivavaka manao hoe: rainay izay Andriamanitra, Mamonsinana ny anaranao, mitonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omenay anina ny sahazo ao anay, ary mamelany ny elokay tahaka ny mamelanay izay meloka taonay. Aza mitondra anay ho fakampana, mba nahafahanay ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, hitsangana ny sampana sekoly alahady hihira mialohan'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Ho aminareo anie ny fiadanana avy amin'ny Kristy Tompontsika, dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, dia miangavy ny ankizy sy ny tanora izay tonga eto amin'izao fotoana izao mba hitsangana. Hivavakintsika. Tompo, mbola misaotra anao izahay fa namindranao fo no tantaninao tonga eto amin'ity tempolinao ity, mbola nomenao anjara fotoana indray ahafahanay mandray ny hafatra avy amin'ny teninao, dia mangataka ny fanahy masina izay Tompo, aloha lalana izay ho ampitaina aminay eto amin'izao ora sy fotoana izao, dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Eo am-pitsanganana eo ihany tsika dia sokafantsika ny baibolyntsika ao amin'ny Salamo. Salamo faha-efatra amby folo dia ny andininy tapany voalohany amin'ny andininy voalohany. Salamo faha-efatra amby folo andininy voalohany tapany voalohany. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo,
ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Averitsika mandeha. Ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Afaka mipetraka isika. Tantara iray niseho tao amin'ny trano fihetezana volo, tantara marina no tantaraina kely amintsika androany. Dia ataontsika hoe laza ilay olona hetezana dia samy ilay olona mpanety. Miresaka eo izy mirahalahy, dia rehefa miresaka izy mirahalahy dia hozy izy samy tamin'ny laza. Tena tsisy ry zany Andriamanitra zany tena tsisy mihitsy zany. Maninona tsika ny jaly be, maninona tsika ny tsisy orana, maninona tsika ny sahirana. Eto amintsika be dia be ny fiangonana nefa ny antsika mijaly be. Tena tsisy mihitsy zany Andriamanitra zany. Dia hozy izy samy taminazy. Misy ry se Andriamanitra tsy ny tsara ihany ny azontsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa dia namaly indray samy. Tena tsisy ry se izy namaly indray laza. Misy izy fahitany se iza name an'sean'io rivotra iainany se io dia tsy niteny samy. Iza name an'se zao mbola mahavelona an'se zao dia tsy niteny samy. Dia teo izy roa lahy dia vita ny hety. Mivoaka amin'izay laza va vita ny fanetezana volo. Dia rehefa mivoaka tao tokotany laza dia nahita olona izy vehivavy lava volo be. Dia nahita rangahy indray izy be volombava be. Dia natsony avy any samy. Samy avisy dia ahoana hoy samy. Jereny seny manina izy vehivavy izy lava be ry se ny volony ary io lehilahy io be volombava be. Ary sao dia mba tsisy mpanety ary aty. Tena misy mpanety aty ry se zary vao eo naneteny seko. Dia hozy izy laza tamin'ny samy hoe tena izay koa Andriamanitra misy fa isika mihitsy be siasi. Tsika manao an'Andriamanitra tsy misy manao adaladala. Tsika dia tsy manao an'Andriamanitra tsy misy fa Andriamanitra tena misy. Na dia ny ray segondra veloman'ny se ary mbola tombon'andro men'Andriamanitra se zany fa Andriamanitra ry se misy dia tsy niteny intsony samy fa tena nangina izy hoe misy Andriamanitra. Dia izay koa no angatahana amintsika. Tsika ve ao anatin'ilay mino hoe misy Andriamanitra sa tsisy? Tsika ve fa azarana fotsiny ahatongavantsika atao am-piangonana sa tena iainasika sy ivelomantsika ny tenin'Andriamanitra? Dia ny adala marina manao anakapo hoe tsisy Andriamanitra. Mino fa eto amintsika tsisy an'ilay manao adaladala fa endry daholo. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany hivavaka isika. Saotra Tompo fa mbola afaka nitory ny teninao izay satria ianao dia Andriamanitra velona, Andriamanitra ray mpaharon'ny zavatra rehetra. Tomoera ty anatin'ny fonay fa namasina fantaranay fa raha tsy miaraka aminao izay dia zava-poana ny fiainanay. Tsy hanao adaladala izay ka hanao hoe tsisy ianao Andriamanitra fa tena misy ianao ary tena velona. Dia voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Fotoana makina ny teny soratra masina tsika ry havana. Tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'Andriamanitra, tao amin'ny tranon Jehova, teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe: Ry Jehova, Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra. Eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy masakana anao. Ry Andriamanitra eo, ianao tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teo anoloan'Israely olonao ka nanome azy mandrakizay
ho an'ny taranaki Abrahama sakaizanao, ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao, sady nanao hoe: raha manjoanay ny loza na sabatra na famaliana na rety mandringana na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay, fa ny anaranao no amin'ity trano ity, ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia iaino ianao ka hamonjy. Hebreo toko faharoa amby folo. Hebreo toko faharoa amby folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Hebreo toko faharoa amby folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Aminaran'i Jesosy, koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika, toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ody izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana, amin'ny fiazaka sahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesosy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy ny tandroenatra, mba ahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fa andao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Andeha hisangana isika hamaky ny filazantsara. Filazantsara nosoratan'i Matio toko 5 andininy 7:30 hatramin'ny 7:30. Matio toko 5 andininy 7:30 hatramin'ny 7:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe: aza mianintsy to, fa efa ao amin'i Jehovah ny fiainananao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe: aza mianina akory na amin'ny lanitra, fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany, fa fitoeran-tongony izany, na amin'ny Jerosalema, fa tanànan'ny mpanjaka lehibe izany. Aza mianina amin'ny lohanao, fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory azy ianao. Fa aoka ny teninareo ho eny, tsy, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Ray Masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izahay satria mbola afaka namaky ny teninao amin'ny fiteninay malagasy. Misaotra anao izahay fa tsy nataonao diso anjara ireto mpanomponao ankehitriny iain'ny ny afatra avy amin'ny teninao. Ny fanahinao masina tompo, hitoetra ny anatinay ka ho tany lonaka iain'ny teninao izahay ka tena ndray izany ary ampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro. Ny mpanomponao ihany koa izay hitondra ny teninao, ny fanahinao no hitoetra ao aminy ka ny sitraponao Andriamanitra irery ihany no aoka ho toriny aminay amin'ity anio ity. Misaotra indrindra Jesosy, amin'ny anaranao irery ihany no angatahanay ny vavaka. Amen.
aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny filazantsara araka ny Matio 5 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 7:30 zay efa novakiana tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Ampahany amin'ny toriteny izay nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra ity perikopantsika anio ity. Mampiavaka an'ity toriteny nataon'i Jesosy ity dia ny nanomezan'i Jesosy ny fomba fanazavana sy ny fomba fiainana vaovao hafa noho izay nahazatra ny niainan'ny azy ny hevitry ny lalàna. Ary zany mahatonga antsika mahita raha eto amin'ny andininy 7:30 tsika dia mahita hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe hoy Jesosy, dia toizan'i Jesosy hoe izaho kosa milaza aminareo hoe, izany hoe efa nisy fomba fiainana ny lalàna izay efa niainan'ny olona na zatra ny olona teo, fa eto kosa ahitsiny Jesosy izay fomba fiainana ny lalàna izay. Ny filazantsara araka ny Matio nosoratana ho an'ny jiosy, izany hoe olona mahalala an'Andriamanitra satria izy ireo no nomena an'izany lalàna izany. Ny olona mahalala an'Andriamanitra voalohany dia manaja ny anarany masina, manaja ny anarany masina. Andeha moa iarahantsika rehetra mamaky ny andininy 4:30. Filazantsara araka ny Matio 5 ny andininy 4:30 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza mianina akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Eto zao misy fanafarana sy fananarana ataon'i Jesosy. Aza mianina akory amin'inona no eto? Aza mianina akory amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Ny andininy 5:30 iarahantsika rehetra mamaky ihany. Na amin'ny tany fa fitoeran-tongony zany, na amin'ny Jerosalema fa tanàna ny mpanjaka lehibe izany. Inona koa ny tsy azo atao eo? Mianina amin'ny tany. Ny lanitra zany efa tsy azo atao ny tany koa mbola tsy azo atao satria masina ny tany. Andriamanitra no nametraka ny mpanjaka amin'ny tany, Andriamanitra no tompon'ny tany arak'izany. Dia eo amin'ny andininy manaraka, ny andininy 5:30 iarahantsika rehetra mamaky ihany amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Ny soratra masina eto zany dia mananatra. Tsy azo atao ny mianina. Fa inona ny antony? Tamin'izany fotoana dia nahazatra ny olona. Rehefa te hanamarina fa tena azo antoka ny zavatra teneniny dia miteny amin'ny anaran'Andriamanitra izy. Ampidiriny ao ny anaran'Andriamanitra. Tahaka ny ataontsika ankehitriny ihany. Sika ankehitriny rehefa miteny, rehefa taditsino ilay olona, dia inona ny filazantsika azy? Mba marina ren'Andriamanitra e! Tsy mety zany. Amin'ny soratra masina zany dia zao hoe endrika fianianana zany. Ary raha mianina amin'ny anaran'Andriamanitra ianao, dikan'izay dia zao hoe manonona foana ny anaran'Andriamanitra ka tsy manome voninahitra ny anaran'Andriamanitra masina. Ary zany no ampahatsiahivina atsika. Ankoatran'ilay hoe marina ren'Andriamanitra moa inona koa ny filazan'ny olona azy? Mba foatany e!
tsia anarany soratra masina isika mba tsy hiteny tahaka izany fa amin'ny soratra masina dia zao tsy voatery ampidirina ny anaran'Andriamanitra amin'ny teny izay ataonao na marina io na tsy marina io. Tamin'ny andron'i Jesosy nanahirana an' Jesosy dia le hoe mianila ilay olona nefa tsy marina akory ilay zavatra teneniny. Ary zany ny tandremana nefa ny anaran'Andriamanitra ampidirina ao anatiny. Mila mitandrina isika mba tsy ho ny anaran'Andriamanitra ampidiritsika ao anatin'ny teny izay ataontsika teny entintsika namafisana fa tena marina ny lazaintsika fa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izany. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny teny rehetra izay ataontsika. Aza ampidirina ao anatin'ny teny izay ataonao ny anaran'Andriamanitra fa fanaovana tsinotsinona ny anaran'Andriamanitra masina izany. Ary zany moa ambaran'ny bokin'ny Hebreo, ambaran'ny bokin'ny Hebreo, andeha moa jerentsika ny Hebreo. Hebreo 12. Hebreo 12. Ny 1:1 andeha iarahantsika rehetra mamaky ny 1:1 amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Ambaran'ny soratra masina eto dia zao hoe aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ota izay malaky mahazo atsika. Ireny fiteny madinidinika fataontsika ireny zany tafiditra ao anatin'ny ota malaky mahazo. Tsy ampoimpoizina eny tafiteny an'ireny tsika. Kanefa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ny teny izay ataontsika. Ny ananaran'ny soratra masina atsika dia izao: aza mianina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'ny lohanao na amin'inona na amin'inona. Eto moa ny soratra masina miteny hoe tsy mahay manafotsy na manamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Amin'izao nefa efa mahay manafotsy sy manamainty. Efa mahay manafotsy sy manamainty volo dia azo atao ary ve zany ilay mianina? Tsy zany. Ny soratra masina zany dia manambara amintsika hoe ny endrika rehetra izay mety hanaovantsika fianianana dia misy fifandraisany amin'Andriamanitra avokoa. Ka na inona io na inona io, na tany io, na lanitra io, na ny tenantsika io, rehefa mianina isika amin'ireo rehetrareo dia misy fifandraisany amin'Andriamanitra. Hay zany raha ohatra ka mianina amin'ny tenantsika isika ka tsy marina araka izay tenentsika no ataontsika dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany. Ka mba hahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra dia takiny ny tenin'Andriamanitra, hitaoma ny tenin'Andriamanitra atsika hoe aza mianina akory. Noho izany mianatra an'izany tsika, hiala amin'ilay ota malaky mahazo atsika isika, fa izany no fampianaran'i Kristy ho an'ny olona izay efa mahalala an'Andriamanitra. Isika no mahalala an'Andriamanitra, isika no mahafantatra ny momba an'Andriamanitra, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra mananatra atsika mba hiala amin'ny fianianana araka ny endriny, na marina ny teninao na tsy marina ny teninao, tsy voatery ampidirina ao anatin'izany Andriamanitra fa teneno izay teneninao ary manomeza voninahitra an'Andriamanitra amin'ny teny izay ataonao. Ny zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masina antsika eto dia zao hoe ny olona mahalala an'Andriamanitra dia azo antoka amin'ny teny ataony, azo antoka amin'ny teny ataony. Andeha moa iarahantsika rehetra mamaky ny filazantsara araka ny Mateo 5:7. Ny 7:7. Ny
iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Faoka ny teninareo ho eny tsia fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny raty. Tamin'izany fotoana rehefa misy olona manao ny tsy mety, manao fahadisoana, ilana vavolombelona, rehefa tonga eo anatrehan'ny fitsarana dia io vavolombelona io asaina mianina, ataovy ary ny fianianana raha marina izay ho teneninao. Ilay vavolombelona zany no asaina mianina mba ahatonga n'ilay teny ambarany inona fa tena marina tokoa, dia zay no asaina ataony. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia ho Jesosy hoe tsy mety zany fomba fanao zany. Rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Te hiteny zany Jesosy hoe tsy ny fianianan'ny olona no mahatonga ny teny ambarany ho marina na tsia, fa rehefa miteny izy tokony ho zavatra marina no ambarany. Ary zany no takiany soratra masina amin'ny olona izay mahalala an'Andriamanitra, azo antoka amin'ny teny izay ataony. Rehefa miteny ianao hoe eny dia eny zay, rehefa tsia dia tsia izay. Ry havana, iza tokoa moa zany ny olona tena mpanao an'io teny izay arahana fianianan'io? Ny olona tsy azo antoka ny manao an'io, ny olona manalasala, ka voatery tsy maintsy te aneo eo anatrehan'ny olona izy, fa marina ny teneniny dia mafisiny amin'ilay hoe inona no anamafisany azy? Anaran'Andriamanitra ny tonony. Alainy ny anaran'Andriamanitra entiny anamafisana fa marina ny teneniny. Ny soratra masina dia mampianatra amin'ny teny rehetra izay ataonao, indrindra eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina, ataovy marina ny teny ambaranao. Aoka olona azo antoka amin'ny teny ataonao ianao, fa tsy olona manalasala ny fiarahamonina. Ary zany indray hitantsika eo amin'ny fiarahamonina eo anivon'ny fiangonana, na dia fa olona mahalala ny soratra masina izao, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ilay olona, rehefa miteny izy indraindray manahirana ny mihaino zavatra teneniny, indraindray manalasala ny zavatra teneniny, ka mahatonga ny olona hieritreritra hoe tandremo fa ianona ny teny an'izany tsy fantako. Manalasala ny fiarahamonina ny teny nalokan'ny vavanao. Ary zany mampahatsiva ny soratra masina ao anatin'ny fiarahantsika miaina, na fiarahantsika miaraka miaina amin'Andriamanitra, na ny fiarahantsika miaina ato anatin'ny fiombonana masina, eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika, any amin'ny toeram-piasana, na aiza tokony olona marina amin'ny teny izay ataony isika tsirairay. Olona azo antoka amin'ny teny izay ataony. Rehefa miteny ianao dia mino ny olona, matoky ny olona, satria olona mahalala an'Andriamanitra no ny teny dia matoky avetrany ny olona. Ry havana, ampahatsiva ny soratra masina ary tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny fiainantsika andavanandro, ny amin'ny teny alohan'ny vavantsika. Aoka olona mahatoky, olona azo antoka, ary olona ekeny fiarahamonina ny teny izay ambarantsika fa marina, satria olona mahalala an'Andriamanitra isika. Noho izany ary mahalala an'Andriamanitra ianao, olon'Andriamanitra, manana ny tenin'Andriamanitra, dia aoka olona azo antoka amin'ny fiainanao manontolo. Eto am-pamaranana ary ampahatsiahivina antsika izay nambara teo, ny olona mahalala an'Andriamanitra manaja ny anarany masina. Mila manaja ny anaran'Andriamanitra isika, tsy hanononona foana ny anaran'Andriamanitra amin'ny tsy tokony ampiasana azy. Tsy midika akory zany, fa tsy tokony hanonona ny anaran'Andriamanitra amin'ny zavatra atao isika. Jereo fa rehefa eto amin'ny altaritsika
dia manao fanekena dia manonona ny anaran'Andriamanitra. Fotoana tokony ampiasana an'izany ity amin'ny altara. Fa amin'ny fiainantsika andavanandro kosa nefa mitandrintsika mba tsy hanononona foana ny anaran'Andriamanitra fa mariky ny tsy fanajana ny anaran'ny masina izany. Isika nefa olon'Andriamanitra manaja ny anaran'Andriamanitra. Zavatra faharoa nambara tamintsika teo dia zao hoe ny olona mahalala an'Andriamanitra dia azo antoka amin'ny teny ataony. Aoka isika tsirairay ho marina amin'ny teny ataontsika. Rehefa miteny ianao, zatra ny fahamarinan'ny teninao ny olona ka tsy matahotra tsony ary tsy misalasala. Ny amin'ny teny izay aloky ny vavanao sao tsy marina. Fa rehefa miaino anao ny olona dia matoky izy manaiky izy fa marina ny teninao satria mahalala an'Andriamanitra ianao. Engane eo amintsika izany teny izany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra tompo sy mpamonjy anay. Noho ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao, izay manambara ny amin'ny fanomezan'i Jesosy Kristy fanazavana ny amin'ny fomba fiainan'ny lalàna izay tsy tahaka ny teo aloha. Ka nambaranao tamin'izany ny olona mahalala an'Andriamanitra dia manajy ny anarany masina. Andriamanitra ny tompon'ny lanitra izay seza fiandrianana ary tompon'ny tany izay fitoerany tongony. Matetika nefa izahay manononona foana ny anaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fianianana izay marika ny tsy fahamatorana ny finoana anananay ary mahatonga ny tsy fanajana anaranao Andriamanitra. Eo anatrehan'izany tompo izahay dia mifona aminao, mibebaka aminao. Noho ny amin'ny tsy fanajanay ny anaranao Andriamanitra izay Andriamanitra manana ny fiandrianana ary manan-kery amin'ny zavatra rehetra sady tompony zavatra rehetra. Ambaranao taminay ihany koa ny olona mahalala an'Andriamanitra dia azo antoka amin'ny teny izay ataony. Ny olona tsy azo antoka amin'ny ataony no manao izany fianianana izany. Ary izany no nandidinao Jesosy Kristy mba tsy hanenanay. Matetika koa izahay tsy marina amin'ny teny izay ataonay, hany ka mitady izay isehonay amin'ny olona fa azo antoka ny teny izay ataonay amin'ny alalan'ny fianianana. Mampiasa ny anaranao Andriamanitra nefa izay tenenin'ny vavanay dia tsy azo antoka akory. Tompo, mamindrafo aminay, mamelany elokay, fa tsapanay tokoa fa diso eo anatrehanao izahay. Ary matoky izahay amin'ny Jesosy Kristy izay tonga teto amin'izao tontolo izao, tondra famonjena ary tsy antso ny marina fa ny mpanota ibebaka no azahoanay antoka fa mamela ny fahadisoanay ary manadio anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen.
riavana raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny teny famelan-keloka omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako, ary mba hideranahy dia manino fo ny aminao aho. Mety aho madiova ianao, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manina fiainana mandrakizay ka tsy ho elony. Ambara ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavelany ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Fa sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tompony fahefana sy be voninahitro, misaotra anao izay fa tsapanay tokoa, fa tsy miova ny fitiavanao anay. Porofon'izany nahafahanay ny aino indray ny teninao androany. Miseho aminay amin'ny Andriamanitra velona anao ianao, ka miteny taminay fa ny olona mahalala an'Andriamanitra dia manaja ny anaranao masina. Ny olona mahalala anao Andriamanitra dia azo antoka amin'ny teny ataony. Ampio izay fanay masonao, iaina izany sitraponao izany. Anio indray dia mangataka aminao izay, momba ny asa mandraranay, ny fivelomanay, ny fianaran'ny ankizy sy ny tanora, ny olona mitady asa. Aoka mba iarahanay aminao ireny, satria fantatray fa raha misaraka aminao izahay dia tsy mahay manao na inona na inona. Koa apetrakay aminao Andriamanitra ary izany rehetra izany, mandritra ity taona vaovao ity, mba ho eo ambany fitarianao sy ny fahasoavanao izahay. Mametraka ihany koa izay Tompo ny fiainan'ny firenenay amin'ity taona ity. Aza ho vela ho kivy ambony ihany izahay, fa omeo fanantenana mba tsy orooro amin'ny filazana etsy fa ho mafy ny fiainana, hiakatra ny vidim-piainana, satria ianao Andriamanitray no mpamelona anay, ka iorena ny fanantenanay sy ny finoanay, ka aoka hatoky anao izahay. Entinay ambavaka aminao ihany koa ireo namanay, havanay, mpiara-miangona aminay tsy salama, ireo tratrony rofy mba amin'ny aretina, mba hanana ny fanantenana mandrakariva aminao Jesosy Kristy, ary toy izany ihany koa ireo fianakaviana mitsabo, fa ndiakapoka taminao dia ampy-ahasitrana anay. Ao ihany koa ny manamanjoa mba hometoko sy fanantenana ary fampaherezana avy aminao Andriamanitra mandrakariva. Mangataka aminao izay ho an'ny mpanomponao mahatsiaro misaotra anao, noho ny fitantananao ny fiainany, noho ny tombonandro nomenao azy, mba hitombo sy hitoetra mandrakariva amin'ny finoananao izy, ka hifikitra aminao irery any mandritry ny androm-piainany rehetra.
ny fiainanay, ny fikasanay, apetraka eo an-tananao ireriany, satria fantatray fa ny eo an-tananao tsy misy maharombaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no ivavahanay toy izany. Amen. Aoka isika iaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina, ka ny fanekempinoana nikeanina na ny fanekempinoana faharoa no iombonantsika manao hoe: isika minon'Andriamanitra iray, raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nitina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny marivetsy, dia tonga olo izy. Nombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanampahany Ponto Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ho an-tanana ankavanan'iray, avy any no haviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanomeny, avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary maneran'izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ataontsika ny hira fahatelo ambin'ny folo sy valonjato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa, dia androso etỳ anoloana ireo ray aman-dreny anolotra ny zanany. Telo ambin'ny folo sy valonjato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Fivaliana ho antsika riavana mandray ity zaza voateraka ity eto an-tranon'Andriamanitra, dia valisoan-drazana liva irintsoa vola agnodisy. Izany dia noho ny fanindray aman-dreny te hisaotra an'Andriamanitra tompon'ny fahavelomana sy te handray fampaherezana eto anatrehantsika fiangonana, mba hatomombana ny fitaizana rehetra atao amin'ny zaza. Dia miarahaba anareo ny fiangonana, arahaba nomen'Andriamanitra ny fara, fa hoy ny teny avy amin'ny soratra masina: fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrany amboka, hatrany an-kibon-dreniko, dia Andriamanitro ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy, mba no atolotra ny tompo, koa atolotra ho an'i Jehovah izy, eny amin'ny andro rehetra iainany, dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Aoka ary isika hivavaka. Andriamanitra rainay io, misaotranao zahay noho ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao, ary makasitraka indrindranao noho ny famondraponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao. Vavolombelony zany ty fianakaviana ity, ka miara-miompifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao,
ianao zay miaramonina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao naoka ampiditra ity zaza ity hanampisany fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena koa meteza raha eo hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao azaho ny hery hanatosany ny asa fikolokoloana sy fanabiazana ny zaza izay nomenao ireto ray aman-dreny reto ampanjakao amin'ny tokantrano misy ity zaza ity miteny sy ny fihetsika mba mpitiavana mba hatsapany zaza ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro toano fanahy mazoto ny ray aman-dreny mba azahoany manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety zany ity zaza ity koa ne tompo tsy njovy na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinay ampelantananao ny andro ny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao dia voazisan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba azahoany mampita amin'ny taranaka mifandimby ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka izany amen. Hoy ny teny firarintso ho anareo ento ity zaza ity katariho mba hitombo saina sy tena sady androso fitio anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ary aoka hiomana ianareo amin'ny sakramentan'ny batisa amen. Ny andininy fahatelo amin'ny rahateo no ataontsika dia hiverina amin'ny toerany reto ray aman-dreny reto. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharahan'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny heriavana, fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ary antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tozo indray vaovao ray izao maraina izao. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ho tanterahana ny sabotsy 12 janoary ho avy izao ny taom-baovao amin'ny aumônerie. Atao izany eny amin'ny FJKM namontana fialofana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Misy ny fiarabana indray aman-dreny, misy ihany koa ny fiaraha-misakafo amin'ny vidiny 7 ariary ary ny échange de cadeau misanda 10 ariary. Koa manentana antsika rehetra ho amin'izany. Andray fitenenana ny avy amin'ny sampana VFL ao aorian'izao vaovao izao. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly Alahady. Miverina andrasana tanketsa ny hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Engaviana ihany koa mpampianatra sekoly Alahady rehetra mba hijanona kely rehefa mirava amin'ny fiangonana fa hirefy amin'ilay fanamiana atao izany ao ambony. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Amin'ny Alahady fa 7 janoary 2024 avy izao indray no fotoanantsika sampanasa asa fitoriana filazantsara amin'ny fampianarana mitondra ny loha hevitra hoe ny kristianina manoloana ny kolokolo. Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny akany Somiampita. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa natratra ny taona vaovao 2024 dia amin'ny fotoana ihany koa no anatanterantsika ny fampiarabana natratry ny taona vaovao. Misy ny fandraisana anjara amin'izany R1 ariary. Manantena ny fahatongavantsika rehetra. Rakim-pisaorana, ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy
fa ao amin'izany ny antsonanareo ho tena iray ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Kolosiana 4:1-20. Misaotra an'Andriamanitra noho ny taona vaovao sy ny fahasoavana rehetra. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina sy ny mpitendry. Misaora an' Jehovah rehefa nahiko ary izay rehetra tao anatiko misaora ny anarany masina izay nanaritra ny famindrapo sy fiantrananao. Rakim-pisaorana noho ny fahatratrarana ny faharoa amin'ny 70 taona atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny sampana Dorcas. Mangataka ny hira FFPM larana 3. Dia toy izay indray ravana vaovao iray voninahitra ho an'Andriamanitra iririana. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Izany teny izany ry havana no entinay avy eo amin'ny sampana VFL mitondra ny fanentanana ho antsika ny amin'ity anio ity. Voalohany dia mahakasika ny fiarabana ireo zokiolona izay voarakitra ao amin'ny tetikasan'ny sampana, tetikasan'ny fiangonana izany. Amin'ny alahady fa 9 ny volana janoary no fotoana voatokana hiarabantsika ireo zokiolona 70 taona no miakatra eto amin'ny fiangonana. Ho fandaminana, alavirary ny fandaminana, dia amin'ny heriny anio toy izao no farany fandraisana ny anarana ireny zokiolona ireny. Mandray ny anarana ny mpikambana tsirairay avy eo amin'ny sampana VFL. Izay tsy voaray amin'io alahady io zany dia efa mitondra ny fialantsiny sahady izahay fa tsy ho ao anatiny ireo hotolorana ny solombody akoho sy ny omena ny mari-pakasitrahana. Faharoa, ny hariva ihany koa dia fotoana hiarahana amin'ny mpitandrina. Fitsidiana voalohany ataon'ny mpitandrina eto amin'ny fiangonana izany ho an'ny sampana VFL. Koa ireo izay maniry ny hiditra ao anatin'izany sampana anatanteraka an'izany teny hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany, dia anio ny fotoana hiaonantsika eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 3 ora tolakandro. Ny lohahevitra iarahana amin'ny mpitandrina dia hoe sampana mamofo voatsara. Koa manantena ny fiarah-miasa avy amintsika rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Misaotra tompoko. Vita fanamasinana fanambadiana ireto namantsika ireto, raha herivelo Kristy Otiniela sy raha Antamalala Marie Mondine. Miarabanareo ny fiangonana rimorary ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantranonareo. Batisa miheriny anio. Atao batisa ny zaza Andrianarinarivo Asaramanitra Deniero, zanaky Andrianarinarivo Armand Abel sy Vonjanahary Oly Alice. Ny zaza Indraniarivo Manda Madi, zanaky Indraniarivo Tojo Ratsimbazafy sy Rakotomalala Elodie Faniry Priska. Anatanteraka ny rakitra isika ao anatin'izany dia hanao hira ny choral. Ireto fiara reto mba hakisaka kely ny tompoko azafady. Ny fiara 6812 TBA, 7340 71, ny fiara 2736 FD.
mountain, Lord, over the hills and everywhere. Why don't you go? Tell it on the mountain, Lord, that Jesus Christ is born. Go and tell it on the mountain, Lord, over the hills and everywhere. Why don't you go? Tell it on the mountain, Lord, that Jesus Christ is born. Glory, glory. That Jesus Christ is born. Glory, glory. That Jesus Christ is born. Tell it on the mountain, Lord, over the hills and everywhere.